Antom-bavaka manokana indray no iarahantsika amin'ity fotoana ity izay anasako anao ampitiavana mba hiombona amin'izany vavaka izany vavaka isika. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao zahay ny am'fafana mbola manana tombo-potoana hitondranam-bavaka manokana ireo mpanjono na mpanarato. Mangataka famelan-keloka izahay, fahazoanantoka, fiadanam-po ary indrindra fiainona ny vavaka izay iarahanay manonona eto. Ireo mpanomponao ireo izay mivelona amin'izany fanjonoana izany na fanaratoana izany. Misy amin'izy ireo tompo ny tsy maintsy miankina tanteraka amin'izay trondro azon'izy ireo isan'andro hiantoka ny fiainam-pivelomany, hiankohona ny manontolo. Mba hiditra an-tsehatra tahaka ny fitantananao ireo asa hafa rehetra tompo dia mba kasiany tananao manokana izany asa izany. Misy amin'izy ireo izay miala vao maraina alina, mitondra ny lakana, makivaky ny onja, mety miatrika fiaikana noho ny toetrandro, kanefa tompo dia matoky izahay fa azonao atao ny manome azy ireo manala ny tahotra ary manome azy ireo fahombiazana, ka raha hiverina eo amin'ny ankohonany indray izy ireo ny hariva dia ho fifaliana ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny fahombiazana izay homenao azy ireo. Misy ihany koa ireo izay tsy maintsy mandao ny ankohonany mandritry ny volana maromaro ny amin'izany asa izany. Mitondram-bavaka ny ankohonan'izy ireo ihany koa izay mitondram-bavaka azy ireny any nivon'ny ranomasina any. Tompo malalo, omeo azy ireny mandrakariva ny fatokiana, fa eo ianao miaraka amin'izy ireny, eo koa ianao mitany asany ary miaro azy ireny amin'ny loza. Koa raha hiverina any amin'ny ankohonan'izy ireo dia ho fifaliana ihany koa ny fafahan'ny ankohonana miaona indray. Izany fanandramana izany tompo dia mety tsy hananana tsirairay avy ireto, kanefa kosa ny fitondranam-bavaka dia ahafahanay mitombo fatokinanao ho tononona izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.